ahoana izao tena marary izy e takizay nentina tany asiasy be ty izazy ty ny anao andrasoandraso foana tiako neto manam-bola e tokony ho gasigasy dia mahavitany io efa firy andro ve zay tsy maintsy dokotera amin'izay ka marefo ny zaza tsy vita vaksiny eto Madagasikara maheren'ny ray tapitrisa izy ireo izay tsy nisitraka na dia vaksiny ray aza teo amin'ny fiainany eny amin'ny CSB manerana Madagasikara no fanaovana ny vaksiny izay miaro ny zaza ary aretina miisa 1.10 no voasoroka amin'izany ireo mpiasa amin'ny fahasalamana no voatokana hanatanteraka ny fanaovam-baksiny matianina sy voahofana tsara amin'izany izy ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ihany koa no azo antoka indrindra fa mahavaly ireo fanontaniana rehetra momba ny vaksiny sy izay mety ho ay ahitsika ray aman-dreny ry ray aman-dreny isika no tompona andraikitra voalohany amin'ny fahasalaman'ny zanaka ka manentana antsika azoto anaraka ny tety andro voafaritra anaovana ireo vaksiny rehetra maimaimpona ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara ary ahafahana miaro amin'ny aretina maro ry ray aman-dreny ny fanaovana vaksiny zaza sy ny famerenana izany amin'ny fotoana voafaritra anaty tety andro vaksiny dia manamafy ny tanjaka sy fahasalamany hiady amin'ny aretina samihafa ankonana vita vaksiny ankonana salama